faritra Adimy, Analamanga, Matsiatra Ambony, Betsiboka, Analanjorofo ary Anosy no niova ny lehiben'ny faritra. Fanovana izay misy fandraisany amin'ny fanatanterana ny fifidianana olona izay toto-saina ny 7 Desambra ho avy izao. Ho an'ny faritra Analamanga dia omaly alatsinainy no nanatanterana ny famindram-pahefana teo amin'ny lehiben'ny faritra vaovao sy ny teo aloha famindràna andraikitra izay nizotra tao anatin'ny firalahiana tanteraka. Rakoto Nanahary Tsiarainy Aina Andratonomeny no lehiben'ny faritra vaovao eto Analamanga, manjiby toerana ny lehiben'ny faritra teo aloha Randrembololona Mananjara, loalisitry ny candidat HVM eto Antananarivo. Nanohitra ny lara-pahamehana entiny ampandrosoana ny faritra ny tenany nandritra ny famindram-pahefana izay nitolo-saina teny amin'ny faritra Analamanga eny Ambohidà. Betsaka ny asa misy efa vita fa mila réception en provisoire betsaka izy ireo isaka ny commune dia misy koa ireo en cours zany hoe efa voavolavola fa kosa mbola tsy nandeha na appel d'offre dia ireo asa ireo koa zany ho alefantsika zany ireo fa ny tanjona dia manampy ireo fotodrafitrasa eny fotony ahafahantsika manatsara ny fiainan'ny olona indrindra fa eny amin'ireo commune rurale zany. Nahazo be ny tanàna 700 mahery tsika dia ireo tsisy akanavaka fa misokatra ny faritra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo commune rehetra ireo dia afaka mitondra miaty hevitra izay ahafahana mampandroso ny commune tsirairay aby satria mibe ny tanàna koa manana ny heviny ohatra izao ny eritreretiko hoe ampandrosona ny tanàna dia izay no ampidina ny hevitra dia jerena izay anatsara anazy fa ny azo antoka dia izao andray andraikitra betsaka ny faritra ho fanatsarana ny izay fiainan'ny mponina eny fotony izay na eo amin'ny lafiny fanabeazana zany na eo amin'ny lafiny fambolena na eo amin'ny lafiny fahasalamana na eo amin'ny lafiny lalana ary indrindra koa moa fa mifandriam-pahalemana. Ankoatra ny fanovanany lehiben'ny faritra, novaina ihany koa ny mpitantana ambony toy ny sekretera jeneraly sy ny talenosahana amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny faritra Analamanga.